anazy raha misy manakorotana anareo fa tsy ratsy adalain'olona hoe kanina fiainanareo voaka eo mihitsy ahmentsika anazy hoe ny olona manakorotana anareo zany. Mirabantsika rehetra indray ty vidéo ty zany moa dia natokana ho an'ireo mpitandro filaminana na polisy na gendarme na miaramila fa zavatra hita matetika eny amin'ny tambazotra serasera dia gendarme ny tena azo lazaina hoe tsy misy fo satria ny fitondrany sy ny fitaritaritany an'le olona manoatra lavitra noho ny olona navitana amin'ny olona sy nangalatra sy nandroba reny. Zavatra mahagaga sy mampametra-panontaniana dia hoe ay ve misy mpitandro filaminana betsaka eto Madagasikara. Efa misy fotoana hoe savaina ny lalana fa handaro ny mpitondra fanjakana na zao hoe misy grevy dia ho aparitaka ny olona dia feno mihitsy amin'ny 4x4 samy camion gaga na hoe efa misy be dia be tony nefa rehefa misy ny vakitrano ny alatra ny tena hoe sécurité ilana le mpitandro filaminana araka izay anarany zareo mitandro ny filaminana dia tsy hita ry zareo. Ka ty vidéo ty dia natokana ho anareo androany hoe na dia ataoko hoe voabaiko sy voavidy vola aza ianareo dia mba jereo ihany fa manambady amanjanaka nareo ka izay zavatra ataonareo amin'ny olona dia ho avalan'ny olona any amin'ny vady amanjanakareo. Matoa ireo vahoakareo na vita nandoro ny tranony ataontsika hoe député reny dia satria nahasosotra azy le député dia efa mailonareo satria mety efa jerijeren'ny olona ihany koa aiza ny tranonareo mpitandro filaminana reny raha ny vady amanjanakareo izay tsy nanao ininona ny lasibatra ao anatin'le izy mba manana foantra fa samy malagasy na tsy mitovy ny firehana politika azao foana ny maha olona re tompoko fa ianareo dia natao ho aro ho mpiaro ny vahoaka sy ny fananany fa tsy natao handroba sy hamono ny vahoaka sy ny fananany. Izay dia misaotra betsaka dia misy manantena fa mba ho tafitany aminareo ny hafatra dia mahereza daholo sika vahoaka malagasy rehetra fa lasa miady hatrany ny hafarantsika satria tsy mitovy tsony ilay fomba fijery sy fomba fisainana ary samy manana ny tiany atao daholo ny tsirairay fa dia samy mahery dia ataovy izay mampety ny fiainanao fa aleo tsy mifampitsikera tsony aloha hatreto. Vidéo atolotra ho an'ny gendarme soi-disant mpitandro filaminana rehetra manerana amin'ny Madagasikara. Afatra foy fa anjaranareo mieritreritra aleo alan'andriana toy izay alam-bahoaka. Aleo alan'andriana toy izay alam-bahoaka. Zay. Ho an'ny zandaly, salika ny zanakay ka tartariana. Na tera-behivavy nareo, afatorana ny volonay. Maso solony maso, aina solony aina. Mpamosavy milevina amoron-dalana ka matakesa valikitsaka. Reny teny nataony. Entana sy anontany sy ny lanitra, tsy Andriamanitra andrenana ary. Nioziny tamin'ny tanomasina. Masina ny Madagasikara sao dia adinonao ary izany. Ny daholo ny fampatenaina. Tsy mbola misy tanteraka teto. Izao ianao saitan'olona, saitra ianao. Saitra rery ve ianao vao hamaky takotra, samba mieritreretra re. Dia ho an'le rangahy be korotam-bity hoe raha misy manakotana anareo mpivarotra dia tenena fa samy mihitsy nanenjika azy. Dia hoanao fanenjika samiko, jeretsika boky eo. Fa ianao mieritreritra ny tenanao lasa lavitra azy amin'ny fahefana eo an-tananao io. Fa tsy fantatrao rehefa cible ane ianao dia mitena tsara dia mbola tezy taminao ny vahoaka ary mbola mitakany narony sy ny hitiny hoe omeo anay am-podratoa dia omeo anay anehoana ny etaetanay sy ireo tanora amin'ny olona izay ireo. Fa aza atao an'izany tangala izy ianao ane tsy miaina amin'ny ainany zavatra iainany vahoaka malagasy efa miaina anaty vilany ane izao zavatra rehetrarehetra izao dia mba tonga saina asina ny tanindrazana. Mankasitraka anao ihany koa. Amin'izao fotoana izao ihany koa dia efa mihetsika ihany koa ny mpianatra midina eny an-dalambe eny ny mpianatra ny lycée ary miantso ireo namany eo anivon'ny CEG
te hianatra izahay hoy izy ireo a dia ampiakaro ny karaman'ny mpampianatra. Le fitakiana eto zany satria le mpampianatra ny taky an'izay atao hoe fampiakarana karaman'izay dia samy teny ve nareo fa raha hoe 700 ariary isan'ora mahavelona fa nahoana ny karamana mpampianatra no atao oatra zany. Samy nandia fianarana antsika fa nahita an'izany atao hoe ezaka ny fampianarana zany raha enao le mbola tsy nahina noratra boribory misy rambony io fa mba nanahoana ny areta amin'ny mpampianatra anao fa nanononitra anao sy namitra anao ara mbola mpampianatra ny nanao an'izany. Zany ve ny karamasazan'ny mpampianatra 500 ariary isan'ora mamperitreritra zany. Ndao raha sika ny antso manaraka dia hoana ny fandehana. Allo, manahona tompoko? Salama tsara tompoko, iza le miantso raha tsy mahadiso? Lasora tompoko. Marabatsika ho lasora ao, salama tsara? Tenenina zany a, dia ireny ny eritreritra nataon'ny mpitandro filaminana. Aiza ny mpailalana, mpahitondra aty eritreritra atao mpitandro filaminana aty, eo amin'ny cour pénal international satria efa tena ny zavatra tsy mety lalàna tsy misy miangavy ny ordre des avocats tompoko mpahitondra zay prime zay eo amin'ny CPI la cour pénal international any lae momba ny général bomba dia prina koa izy. Mbola ao ianao a? Mbola mihodina tsara ny taremarika ato. Eny ara, tapahako angamba aloha. Amin'izao fotoana izao ihany koa any Anjozorobe any a, zanaka zandary a no novonoiny fokon'olona. Zay le zavatra tena mampatahotra ao anatin'ity raharaha ity a, samy miaina tsy fisian'ny herinaratra sy ny rano ianareo. Fa manoloana an'izany mba fantatra ilay mpitondra nanome anareo 10 ariary ve hoe tandondomondozany ankohonanareo no nio zavatra ampanirana anareo amon'olona io. Zay zany mamperitreritra tsy misy vidiny 10 zany ny vidianan'ny fahafahana sy mifandriam-pahaleman'ny ankohonanareo zandary 10 na 7 ariary ny an'ny sasany moa zany fa ny sasany tsy nahazo an'ilay 10 io zany ny sandan'ny fahafahana sy ny fandriam-pahaleman'ny ankohonanao ka ahoana ny fandehany. Miaraba tompoko, dia ahoana ny fandehany? Dia ahoana ny fandehany? Zao ihany ny fandehany, iza mora tsy madisy? Tena mampalahelo zany dia le gendarme mamono e. Zay indrindra. Tena mampalahelo be mihitsy a. Mbola hoe ianao a, tohizo ny resaka ao. Tapaka moa ilay antso, raha ny tokony tsy hoe raha fa tena hoe izay mihitsy hoe tsy mananjo hikasitanana toy ireny ianareo zandary. Mba nahazo kely fahefanana 10 ve? Zay le hoe manapatsan-dray mahandro dia mihevitra tsy hitovy rezatra fofon-drezatra amin'ny vahoaka malagasy ianareo. Fa manao izay tiana tao. Miaraba tompoko, dia ahoana ny fandehany? Salama tompoko. Salama tsara, ianao manahoana? Miarabanareo rehetra ao amin'ny kolotete. Tena malahelo mihitsy ny fo mahita ny olombelona tahaka ny biby ny anaovany azy. Satria ohatra hoe efa tsisy mihitsy ny doma olona zany raha eo anatrehan'ireo manan-kely famoretra amin'ireo. Fa ny anazy zany fanehoan-kevitra fa izao fotsiny. Maninona moa raha ohatra izay tsy midina any an-dalambe izay tsy milasaka ny sûreté hoe manasika ny vady aman-janany kosa e. Manasika ny vady aman-janany dia sapany tsara ny marary. Vehivavy ingeny midora ny volo, lehilahy ny samboriny, dokotera no vononana kely na lehibe dia mba samby malala marary izy. Ka raha ny hevitrako manokana kosa dia izay ny anao hoe izay tsy midina any an-dalambe dia manasika ny riatokantaniny. Maniambina ny vady aman-janany dia sapany tsara ny marary ka raha izay ny atao an'io izay no mampiovan'io atipaika vaovao izay no atao antsika. Dia izay no ahafahana miaro ny dony ankizy ary ambany ery izy mamono ary sur terrain dia afa koa mamono ny ety amin'ny vady aman-janany dia sapany izay marary. Izay ihany ny anahy tompoko no fanehoan-kevitra fa dia misaotra betsaka. Misaotra anao ihany koa. Amin'izao fotoana izao ihany koa fampitam-baovao CEG Betsimitantatra 67 hectara
miato ny fampianarana manomboka an'io zoma amin'ny zoma 10 oktobra araka ny fanambarana nataon'ireo mpampianatra sy mpandrara eo anivon'ny sekoly. Misy ny fitakiana izay iraisan'izy ireo ihany koa amin'ireo mpianatra manerana ny nosy no amin'ny resaka hoe famerenan-kasina izay atao hoe tontolon'ny fampianarana sy ny fanabeazana izay vao ososo tanteraka. Raha tsy votsy fay raha ohatra ka mahay mandray lesona dia raiso ny lesona ao anatin'izay. Miaraba tompoko dia ahoana ny fandehany? Miaraba anao, efa tafiditra ianao. Miaraba tompoko. Salama tompoko. Salama tsara ianao manahoana? Allo. Maheno anao tsara afaka miresaka avy hatrany ianao. Zay avy aty Majunga. Ndao ary tsisy. Isosikevitra ny anakay ho antsika vahoaka malagasy satria maro be le mifanomesina am'le resaka mahita an'le action miboaka eo. Za zany nahita tamin'le hoe misy nanomesina an'le hoe mpanao gazety malagasy le hoe tsy nandraindraikitra marina zany satria matahotra ny andreo koa reo. Hitanao tadidinareo tsara tamin'ny fotoana général bombe le hoe nirokorany vahoaka iny de aveo tonga de fa nandody an'ireny vahoaka reny izy. Mpanao gazety nanaraka anazy foana. Rehefa nanaraka anazy foana le mpanao gazety tsy afaka seka miena CNG le mpanao gazety nanaraka anazy. Akoatra ny mpanao gazety français nandeha nanontany anazy iny ihany no nivaliny normal tsara. Afara iny de nandeha izy. De manaraka an'izay le ozy ianareo hoe le mpanao gazety vahiny nandraindraikitra tamin'le olona le torana. Marina zany mampalahelo le zavatra satria atsika efa matahotra satria reo mitana basy. Le mpanao gazety malagasy nandray anazy teo angamba mety hoe tonga le fasy nandray anazy teo angamba tonga sara mety nalahelo foana koa am'le fiesana azy atsika amin'ny namatsika maratra. Fa tsika zany fanometsina le tompoko miangavy zany zaho mba hoe tsy tokony fanometsina intsony atsika fa mba hivavaka an'ireny olona reny mitolona reny any an-dalambe reny matoa reto hitanareo surprise dikan'izany mafana fo an-tandrazana foana koa reo. Fa fiangatahako koa ny anaka ho atsika katolika rehetra iangaviana mba hanatanteraka fifadiakanina raha pitso hitolom-bavaka nyty tandrazantsika ty. Efa mafy loatra zao anaovan'ny ty andrajoelina nyty firenentsika ty. Efa namidiny atika. Zay mirarosoa atsika rehetrarehetra. Mirarosoa anao ihany koa. Ndao raisitsika hatrany ny antso manaraka zay efa vombonina ato. Iza no efa tonga mbola tsy misy aloha fa dia mifanotana ny antso. Ao anatin'izay toetra raha-pirenena mahavavay izay efa nitenentsika teo. Ndao ara aloha raisina ny antso. Miaraba anao dia ahoana fandehany? Matoko Monsieur Max. Miaraba tompoko Monsieur Max avy aty Marlambo. Miaraba Monsieur Max any Marlambo. Dia ahoana fandehany? Ya, mifandehany moa zany aty amin'ny Marlambo dia ohatrany hoe mbola mangingina tolona teto fa sosikevitra mba tsy aky apetrako kely dia zao araka ny fahitako anazy zany le tolona misy dia sosikevitra avy aty amin'ny Marlambo zany dia hoe tokony le fata service aby misy zany miaraka miombon-kevitra amin'ny tolona misy atao fa raha hoe mandeha an-kaza milahatra mitaky le fahafana dia mety zareo zany manana fitaovam-piadiana matanjaka dia mety hoe areraka sika fa ny sosikevitra avy aty aminazy zany dia hoe mba le service aby zany tonga dia miara-miombo-kevitra dia akatona amin'izay zany ny raha rehetrarehetra dia amin'izay zany tonga dia mikaso ny zavatra rehetra eto Madagasikara. Zay fa misaotra dia mankasitraka. Mankasitraka anao ihany koa. Mpandrosotsika ihany ny antso manaraka. Miaraba anao dia ahoana fandehany? Miaraba tompoko efa tafiditra somatsara ianao. Efa tafiditra somatsara ianao namako. Ndao ara aloha isika hivadika antso hafa raha ohatra ka tsy tapa-kevitra izy aiza ny antsontsika manaraka. Ndao ary miaraba anao dia ahoana fandehany? Efa tafiditra somatsara ianao.
Maheno anao tsara. Salama tsara ianao. Allo. Maheno anao tsara tompoko. Tonga dia avy hatrany dia mirisa. Aza lany andro itsony manao fanatsafana fa vao miodina ny compteur tonga dia miresaka ianareo satria efa tonga ty ny feo anareo efa eniny rehetra. Miaraba tompoko dia ahoana ny fandehany. Miaraba anao. Allo Kolefem. Izy indrindra tompoko. Salama tsara. Izy aloha raha tsy mahadiso. Zay le manana zanaka maty teo Antanjombato. Ndao azy. Zay le maty zanaka teo Antanjombato e. Fa zay zany eto manao fanambarana. Fa zanaka anay tsy nandroba fa avy niasa. Natamin'ny patrony eo ambo manambola ny patrony nijery anazy bakagagaga hoe vo avy niasa ny rava teo dia fa voatifitra sahady. Patrony mbola afaka mijoro vavolombelona fa vo avy niasa reo tamin'iny andro 520 iny. Efa ny andro rajoelona milaza fa avy nandroba. Mbola ao patrony nitomany ny ranomaso zaza avy niasa teo maty voatifitra fa naninona. Zay dia manao amin'izany andro rajoelona zanaka anay tsy mpandroba zay tsy manana ny zanaka mpangalatra fa zay dia mitady amin'ny famarinana. Masoa ny asan'ny zaza iny patron mbola nijoro teo avy napody azy niasa. Maninona lazainao fa mpandroba zanaka anay. Zay efa manamaty president mbola alainao baraka koa zay fianakaviana. Mifona efa torotoro mangorakoraka efa mijaly zahay mbola alaina baraka koa izahay. Anao tsy mba malala miantsa hoe miantsa anay fa mbola manendrikendrika anay mpandroba koa zanaka anay sao dia mba tsirariny promotion ray miaraka amin'ny zanaka anao zanaka anay reo fa mieritreretanao promotion ray reo. Mitovy ny zanaka anao sy ny zanaka anay maty iny. Zaza eritrerin tsara mihitsy izy iny. Vady aman-dalana eo midaly. Zany angazy anao mialaty eo ianao. Mialaty eo ianao fa tena tsy zaka anay intsony famonoana olona ty. Efa 20 mahery maty tany nandritra 28 gaba parapatonga an'izay herintaona nangatanao zao. Mety efa tsisy olona tsony eto amin'ity Madagasikara ty raha herintaona mbola angatanao. Tsy possible aminay ipetsahanao mandritry ny herintaona eto fa miala fotsiny zao ianao tsy mba mangoraka olo maty jiaby reo fa mbola mangataka taona raika koa ianao mbola ipetsahanao eo amin'ny plasy io. Tsy mety tsony andro rajoelona mialaty eo ianao fa maty zay menakazy io babany mbola tapahana. Allo. Miaraba anao. Za zany dia mampitandrina anareo fitandrina silami. Za zany ny zanaka le zaza maty teny Antanjombato Tongarivo. Ary malahelo ny foko amin'ireo herim-pamoretanareo satria hitako ny zanako iny fa avy niasa. Dia mivononareo nefa ny zanako. Za zany mampitandrina anareo mpitandrina filaminanareo mpanao herim-pamoretanareo ho avy aminareo nge. Indrindra fa aminao Andry Rajoelina mitodika mbola hitodika aminao vavabasy dia fa mampitandrina anao fa miala moramora mitorany eo no raha zakako tatao namonono ny zanako. Ary za makasitraka an'ireo mpitolona rehetrarehetra eo satria tamin'ny herina ny latinay fa avy nandevina zay. Tsy nangalaka nefa ny zanako raha Andry Rajoelina. Raha zanaka ao anankitelo reo nefa mbola ivaly aminao ny zavatra ataonao raha Andry Rajoelina. Andriamanitra tsy andrinao Rajoelina andro koa. Mana zanaka anankitelo anao io. Nanosako ny zanako Lamatoa. Nanosako ny zanako Lamatoa Andry Rajoelina hoe malahelo ny foko za miteny aminao io. Raha ianao miteniko Andry Rajoelina. Zany efa mitodika aminao Prime Ministre vaovao io mandiny anao Prime Ministre vaovao amin'ny placenao io. Sa tsy mety zavatra toy Andry Rajoelina. Tsota fotsiny zavatra teneniko aminao Andry Rajoelina mialanao amin'ny place eo. Maro ny matinao teto. Fa ho avy aminao tsy mety. Tsota tompoko. Mankasitraka. Herina. Mbola ao ianao Polo mahery maty. Ka maika zany fa taona raika dia misy firy zany maty mandrika ny taona raika. Tsy mety tsony Andry Rajoelina mialaty eo ianao. Herinandro ny zavatra miseho dia 20 mahery maty vao maika fa taona raika na 3 taona teneninao. Efa tsy mety tsony tsy lany tsony. Mialahy ianao ampanajany. Olon-dehibe ianao mandiny teny ianao dia mba mangoray ianao hoe ahoana ty famonoana olona nataoko ty. Manajatena rangaty dia mba mialahy ampantsorana. Miala mpanajana. Manaja anao zay mialaty eo ianao mba sole olona vaovao ndray plasy io fa ianao ve mbola hipetraka eo nefa dia tsy mieritrery ianao za mbola hipetraka eo nefa ahoana reto olona maty be dia be reto. Lazaina mpangalatra. Lazaina koa fa mamy koa olona vao natao taminazy. Vehivavy dorana. Raha angaso dia mba tsy rariny
Mieritsereta foana sao dia mba zavatra tsy rarintsony izy ity président mba olombelona reo nametraka anao teo amin'ny plasinao teo fa tsy hoe tonga ho azy teo ianao fa za efa oka no nametraka anao teo amin'ny plasinao ka maninona manao zavatra kara zao ianao io mitomany raha maso mibaba ny saika io misy fahatapahana avy any aminao avany zay antso izay afaka mbola miverina eo an-trany ianao manohy an'izany antso zany maka hery fa dia zara levenana ny maty nikatsa ny velona kosa ao anatin'izany rehetrarehetra zany manao ny fampaherezana ihany koa ho an'ny rehetra zay namoiaina ary misikina sy mifetanana mankahery ihany koa manome firarintsoa an'ireo zay rehetra tsy salama ihany koa amin'izao fotoan'izao indrindra ilay voaviny didy tao be felatanana omaly no tratran'izay afatra sy ny mpiaino tena hoe ao anatin'ny fotoam-pandidiana mihitsy vao nivoaka kely angamba tao anatin'ny fotoam-pandidinana azy izy no nirefitra ny bomba ary nisy mihitsy taty amin'ny fanaovana eko taty moa zany ny bala nandavaka sy nangoaka mihitsy nisy ny setroka tafiditra tany anatin'ny toerana misy ny zazamena vava vao eritreri ny vo mipotsaka avy any amin'ny tokony hipotsahany reny zavatra rehetrarehetra reny azo everina ve zany tsy maherisetra an'ireny nilay fandorana lohan'olona zany zao dia mbola ho avy ve zany ny mpomba mifanjakana ka hiteny hoe mety mifindra ve ny ao ka hoe tsy maintsy hodorana koa satria manareo mahita fomba lazaina foana ao anatin'ireny inona ny azonareo ambara mahakasika an'ireny ilay terianosy be aloha zany teneninareo fa hoe mamo satria nareo zany nanome hoe tokazy ka na mamo azy sy napilaka ny dia fa manahoana ilay volondohan'olona ny dorana inona ny fanamafisana sy fanamarina tena avy aminareo mpitondra fanjakana nahoana no ny dorana ary nahoana no paina teny ratsy le zanareo ialana tsiny amintsika mpiaino moa zany satria iny le fiterenana teny moa zany tonga dia nalefa teto le izy ialana tsiny indrindra fa iny le izy iny teny ratsy mihitsy opa zany nahazo tena miaraba tompoko dia ahoana fandehany Eo fandehany miaraba tompoko salama tsara kompitatafiany miantso ndao ary satsisy antinao tenena zany dia zao hoe mijaly le vahoaka reny veny anaovanareo mpitandro filaminana an'le vahoaka malagasy misy fomba ny fitondrana dia mbola misolelaka any nefa ndre matao any radio eny tena tsy mila fisiolelahanareo itsony ahy ianareo nanory voany anazy izy tio nanaiky ny torona voany dia misy miteny matsy hoe ho tapitra amin'ny fahalalany hafa ny demokrasia anao dia tapitra teo nandeha matao any radio hoe ny demokrasia zay ny nahatonga azy nanampina nio any mojatovo izy nametraka isy mba ho demokrasia ho kianja demokrasia ny lainga nataony ty any rajoeliny ity dia tsy atsiko isan'ny vahoaka azy itsony porofona amin'izany ny teny maly fa hoe tsy latsaka tsy miala tsy filohan'ny repoblika itsony aho izy raha tsy vita ao anatin'ny herintaona no tsisy ampiasonao an'izany itsony ianao tamin'izany fotoan'izany teny fa tsy latsaka avy eo anao milatsaka indray tsy matoky anao tsony vahoaka lainga anao efa be loatra tsy roa mazany mbola niteny teo ianao tamin'ny fanadiadiana dia maharamatoa ina realy tamin'izany fotoan'izany fa hoe lazainao fa hoe inty tsy mampivolany io kalmanara-pentra zay indrindra avy eo anao tsy tena mivadika fa hoe tsy mbola niteny an'izany oatra zay izay nitenenako hoe ianareo pomba azy manekeo ampiasoniny fa izay tompoko tsy anaiky tsony ampiasoniny andriamatoany rajoelona milainga marivotototra zay ahelin'ny tokananako ny fitenenana ka izay dia miteny toy ny tolona tsisy manaiky andriamatoany rajoelona ao filoham-pirenena tsony eto efa izy ne niteny fa hoe ianareo mpisolelaka tamiko ny natonga zao firenena zao midikizotro zao dia za miteny amintsika vahoaka malagasy mitoy ny tolona fa iza manaiky ampiasony andriamatoany rajoelona tsony amin'ny lainga marivotototra isan'andro vaky zao dia tsy mianatra avy ianao amona an'le vahoaka malagasy le zanaka malagasy ny teny vadina zandarma fa hoe mitsanganitsika vadina zandarma rehetra fa tsy efa ianaritsika ne ozy izy niteraka ohatrany teny dia raha mizanakitsika ozy ny vonoana ohatry reny dia manaiky ve tsika dia za eto manentana mitsanganinareo fa mijaly ny zanaka malagasy ny tena tomany ny tena nijery mikolo maly ny teny hoe neny eo dado ny antsoantsy tena mangidy ane zany raha maty aho dia matao ny tandazana mampalahelo tena matony ireo mitaraina ohatry zao misy antony andriamatofolo hoe tena mbola manaja anao mialany eo fa tena tsy mety tsony le olona mantsy mbola nisy miteny hoe tsy Antananarivo ihany ny Madagasikara nisy niteny an'izany teo tamin'ny onjam-peo anankiray
fa ianareo hoe nitampina amin'ny masonareo tsy mahita andreny voaka malagasy era amin'ny Madagasikara reny Tsirana Fianaratsoa Tuliary Mazanga Tomasina nitsangana daholo de mahagaga mbola nitampina amin'ny masonareo roatra nitampina amin'ny masonareo de airato e makasitraka mankasitraka anao ihany koa ny amin'izay faneho-kevitra izay amin'izao fotoana izao ihany koa amin'iny ale de baobaba any Morondava iny mba adinioany de mba jereo anareo any Morondava any atao hoe valan-javaboary arovana izy iny ary jereo nanaovan'ny fanjakana azy amin'izao fotoana izao asa hoe foto-dravitra asinina ny tiana ho ajoro ao alan-javaboary arovana reny valan-javaboary arovana ary rehefa miresaka an'izany tsika reny moa ny rovareo zao nanaovany zareo anazy ny lokolokony amin'ny loko-pitondrany mba fatany ve masarobidy an'io ary io ihany koa ny amin'ny Morondava manahoana sy manahoana marina mafy le retsy fa de ho lafo ny tanorazana raha zao no mitohy miaraba tompoko de ahoana fandehany izy indrindra tompoko miaraba anao io tompoko reraka eto foantsika amin'izao zavatra mitanga sy fahavoazana be amin'ireo mpianatra sy zanakitsika ireo fa tsotra fotsiny teneniko tapahany laingony azonareo nga mantiako tenenina efa tapahana ny laingony de tapaka tanteraka io tsy mamoitso iny azonareo tiako tenenina angambany efa tena tsirarina tony nataon'izandana fa filaminana andreo tena mafy loatsy maro sanysika manalaka izany amin'ny général bombe io tena tsy hitako zay ilazana azy fa tena fitsaram-bahoaka moa ny azo io farany rehefa kelikely io zay fa de mankasitraka koloteve de mareza tika rehetrarehetra mankahery sy mankasitraka anao ihany koa namako zay maneho hevitra ato ndao tohizatsika amin'ny fandefasana ny fandraisana ny antso hoe avy aminareo mpiaino hatrany mandeha ato moa soratra maro sosina raha mbola nisy fotoana de vakiko ihany aloha salama tompoko tena tio izo ihany ny tolona ataontsika malagasy fa amin'izao de ireo mpomba ny fitondrana de efa tsoka sy nanao tarodositra nakaiza tokoa marina izy mianakavy to tsy sita itsony miaraba tompo de ahoana fandehany fanapandehany fahasalamana tenasina salama tsara ianao manakory salama tsara fa marary ny fo marary ny saina amin'le ataon'le mpitandro filamina enzany izy ty voalohany indrindra aloha de za le nanefa an'le message iny hoe mba alefaso amin'ny tele rehetrarehetra iny le ampivina nataon'le tsy vaniko le latsy matahotra an'Andriamanitra teny Anosibe iny mba alefaso amin'ny tele isan'andro san'andro io fa eto Anosibe le resaka dadafareto Anosibe tsy matahotra an'Andriamanitra le tsy vaniko le latsy miteny fa mety aloha isarako ny vahoakana Jorobe le namono an'le zanaka le fa reo avy amin'ireo zavatra ataon'ireo any Jorobe tsirairay io fa nakatahako tsika eny Kianja zany rehefa mipoka le bomba de tsy miazakazaka fa miala amin'le fipoahany iny alavitra fotsiny fa tsy mandeha mafy fa tsy mampaninina io de tsisy nininina efehany zany amin'io setoka misy an'io an'io fa tsy miazakazaka fa le miazakazaka iny ratsy fa mandeha miadana tsara fotsiny rehefa miala amin'le fipoahany iny fotsiny zany totony izy de miala 3 metatra na 2 metatra eo de mijanona fa tsy maninina iny zay ny ankatahako atorevitra alefako atsika eny Kianja iny le bomba iny azo tantanana manao kasika ianao manao gatana ianao de tantazana iny de verina any aminy fa iny mipoka amin'ny goudron vao mipoka mitotona amin'ny goudron vao mipoka ka natakany iny verina any aminy izy mipoahany iny de tsy kivy mihitsy tsika le mpitolona fa miazakazaka zany le maneny le bomba iny de tsy miazakazaka ho afa mandeha milamina fotsiny fa miala le akaikin'le izy fotsiny hoe 2 metatra na 3 metatra de tsy mampaninina iny tsisy olana iny fianoasina fa izay efa teny foana isan'andro fa tsy maninina iny mikoko akaikely fotsiny sy sakafo nefa fa misy manome rano eny misy manome sakafo eny fa antiko atongavana de ireo mpitandro filaminan'ireo nanaovana an'ireo alovy sary reny mpitandro filamina nampandefany le bomba reny de alovy sary le mpisambotra reny fa ho ataony momba an'ireo aitsika manao an'ireo fa zay mba angatahana anareo eny Kianja zany le akakekinareo reny alaovy le sariny de rehefa misy ireo lehibe da be misambotra reo tsika be no reo za moa efa 10 taona 15 taona tia miresaka amin'ny fianoasana ty eto Anosibe eto amin'ny lalabe eto amin'ny petaka
fa zay zany torevitra eny an-kianja tsy miazakazaka rehefa mipoaka iny zavatra iny de aina tsara fotsiny a fa tsy mampaninina mihitsy iny miala efa metatra manodidina an'iny fotsiny atao mba tsy pikeny iny le vy kely mandratra iny iny manko mandratra iny raha mipitika any amin'ny maso na mipitika any amin'ny tongotra iny mandratra fa iny rehefa efa metatra de efa tsy mahavony ka engaviana zany eny an-kianja tsy azakazaka be rehefa mipoaka iny fa iny azo raisina tanana de verina any amin'ny letsovanina tsy matahotra an'andriamanitra io nge tsy mba misy olona miteraka ireo mpitady filaminana ireo feno afony nga reo misy olona miteraka tsy manantanaka ireo tsy misy manantanaka ireo momba atao vady aman-danaka ireo tsy niteraka letsovanina ireo tena tsy niteraka ireo fa reny zany de aleo tsika eny an-kianja aloviny misy an'ireny aloviny tana ny ohatra hoe mipetraka eny amin'ny zato mipetraka eny zay manodidina an'ireo zandarindarindreo zany a de atoroy anay ny misy an'ireo indrindra io général bomby iny a tena olona tsy matahotra an'andriamanitra iny reo député pisy lelaka ireo any le tonga any amin'ny tanindrazana ny vidiny any any reo tonga de troy amin'ny bomba vonoro reo fa tsy manimba tanindrazana reo mpamadika atolony reo na député na député izy a mpamadika atolony reny a raha misy fividianana manaraka tokony tsy holanitsony reny atao tsy tavavoaka any mive any amin'ny tanindrazana misy azy tsony reny député pisy lelaka rehetrarehetra reny de zay a mpiandrasakatso rehetra ny tapaka vany aminao zay raha aman-dreny a